zay ny amin'iny fa efa miomakomana fatratra ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna ihany koa ny antoko tim na ny tiako Madagasikara makasika indrindra izay dia nisy moa ny congrès régional ho an'ny faritra Nalamanga tanterahana teny Anosy Avaratra teny entina indrindra ampifondronana ny antoko tim ny mpikambana ao anatin'izany antoko tariny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Manana candidat ilazako fidiana ben'ny tanàna amin'ny faraka amby 3 Jolay amin'ireo commune misy 370 amin'ny faritra Nalamanga ny antoko tim na ny tiako Madagasikara. Efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fifidianana ny antoko. Nisy ny congrès régional ny faritra Nalamanga no tanterahan'ny antoko politika tim tarehin'ny filoha-mpanorona Marc Ravalomanana androany tetsy Anosy Avaratra. Niarahana tamin'ireo candidat rehetra. Congrès izay natao indrindra hampifondronana sy hanamafisana ny firaisan-kinan'ny antoko. Milaza ny filoha-mpanorona ny antoko tim nandritra ny congrès fa mila mahalala, mahay ary mahavita ny mpitantana. Ny fampivoarana ny programa n'asantsika ny tedavy natao aloha voalohany zao. Tsy maintsy manana programa hietsika ataontsika manerana Madagasikara. Ny antoko tim dia maherana Madagasikara misy azy. Ary nandritra n'izay enitaony zay, izay tsy fidinao anazy. Dia nisy saika ny samby koa, saika haka ny anarana. Tonga tsy tambany lenaka. Matanjaka ny antoko tim. Anisan'ny mamparefa ny fizarazarana misy eo ampitarika raha nambaran'ny filoha-mpanorona ny antoko tim ka izany no antony congrès ampahafantarana an'ireo mpanarady azy fa izy no filoha nasionaly ny antoko politika tim sy amelomana indray ny fanantenan'ny antoko nandritra izay enitaona tsy nateo azy izay. Tanjon'ny antoko ihany koa ny andresy amin'ny fividianana ben'ny tanàna ka mila miomana dian'izao. Nanambarany filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa mbola anjakan'ny vola fandrahonana fitaka ny fanaovana politika eto Madagasikara. Akoatra izany ny fisian'ny alabato mandritra ny fifidianana. Isan'ny nanatrika izany ireo candidat ilazako fidiana ben'ny tanàna ary ny solotenan'ny antoko tim ao amin'ny gouvernement sy ireo solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tim.